Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny kafaliana indray ry havana. Tafahoana amin'izao vidéo izao ahafahantsika mifampahery, mifampizara ny tenin'Andriamanitra. Ka dia ho ampitomboina aminao, ampitomboina amintsika tsiraray avy ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray, Jesosy Kristy Tompo, ary ny fanahy masina ho amintsika tsiraray avy. Hivavakantsika, miatrahantsika izao fizarana izao. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, ny fanahy masina, miteranao izay mankalaza, manome voninahitra anao indray raha mbola tafahoana aminao ankehitriny, ary hiresaka ny aminao indrindra ilay Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ka dia ianao no antsonay, ianao no angatahanay hanatrika ny fotoana rehetra. Oka tsisy ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, oka tsisy feonay fa tsy ny feonao irery, sakano izay tsy avy aminao. Ka dia mitenena araka ny fombanao fa vonin-kehiny koa ny mpanomponao Tompo, aminaranao Jesosy Kristy naovana izany vavaka izany. Misaotra fanahy masina, misaotra Jesosy. Amen. Amen. Dia androany dia fizarana fohy. Azo atao hoe fohy izany mba tsy sanatria ny fizarana na ny tenin'Andriamanitra tsy hamono amin'aina antsika fa araka ny tarihan'ny fanahy masina. Dia misy lohateny izany efa omeko sady aty am-piandohana hoe manana finoana. Efa nazavaina matetika teto izany ary efa hazavain'ny mpanompon'Andriamanitra maro fa averin'ny tenin'Andriamanitra indray, averin'ny fanahy masina indrindra izany amintsika androany hoe ahoana moa izany atao hoe manana finoana, dia inona ilay finoana takiana. Io izany no tena zavatra lehibe hoe inona ilay finoana dia inona ilay anahana finoana. Amin'izay lohateny izay dia fantatsika misy hira, misy fiteny bary betsaka mihitsy miteny hoe manana finoana. Dikan'izay manana finoana izany dia mila manao amin'ny teny frantsay manao concentration, dia ampitomboana ny développement personnel, mila manana fijery hafa mihitsy ianao, dia manana fiomanana, dia mila miomana mandeha manao sasany hafa izany ao anatin'ny hoe yoga, manao fionana, fitadiavana ino izany, fitadiavana zavatra faran'izay mafy sy hoe maro-pototra izany, dia manao zavatra tsy takatry ny saina ny olona hoe tena hoe anana finoana, mitady fikarohana amin'ny fahalalana, amin'ny fitadiavana amin'ny endrika ivelany ety amin'izao tontolo izao. Ka izay ilay fananana finoana izay. Iza moa ilay finoana tena takiana, dia finoana tahaka ny ahoana no tokony hananana. Izany izany fanontaniana ho valian'ny tenin'Andriamanitra eto. Dia raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 7:10. Jaona toko 7:10 no ovakitsika hatrany amin'ny voalohany, andiny voalohany ka hatramin'ny 7:10 izy izany ahafantarantsika hoe inona no ametrahantsika an'izany atao hoe finoana, dia iza ny tokony hinoana na inona ny tokony hinoana aminaran'i Jesosy. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Ao an-tranony raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Ka izay toerako no hitoeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy: Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy: izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nahafantatra ahy ianareo dia ho nahafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Hoy Filipo taminy: Tompoko, asehoanay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy: izay elo izay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrareo ihany va aho, ry Filipo?
izay nahita ahy dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Minoa ahy fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko. Fa raha tsy izany dia minoa ahy noho ny asa ihany aza. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amen. Izany teny izany raha ny heno tsara izany tsika dia efa hatrany am-boalohany dia efa misy filazana hoe izany no inoana. Jesosy izany amin'ny voalohany rehefa vakiantsika ny fahazavana ary am-boalohany hoe, andiny voalohany amin'ny Jaona 4:20, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ahy koa. Inona izany ilay finoana hoe manana finoana? Dia efa voavaly sady eto hoe iza ny tokony inoana? Mila mino an'Andriamanitra. Raha antsika kristianina izany izay manara-dia an'Andriamanitra, manara-dia an'i Kristy dia efa misy tenin'Andriamanitra moa izany any amin'ny Hebreo sy any amin'ny teny hafa any hoe tsy maintsy mino ianao aloha fa misy Andriamanitra, ary mino fa ny fanan'Andriamanitra dia misy koa. Fa raha tsy izany dia foana ihany izao fampaherezana sy finoantsika izao izany. Ary ny tena anankiray manaraka azy dia hoe minoa ahy koa. Jesosy izany ilay niteneny teny eto, mino an'i Jesosy Kristy. Dia izay no teny hoe takiana amin'ny kristianina izany. Tsy hiditra amin'ny fanazavana tsika hoe ny fanazavana ny amin'ny hoe inona no atao hoe finoana dia fanantenana zavatra tsy hita. Tsy hiditra amin'izay tsika androany, fa te hametraka amintsika izany, te hametraka aminao, te hametraka aminareo hoe amiko ihany koa hoe iza moa izany no tena tokony inoako, hoe tena manana an'izay finoana izay hoe za dia ilay iza moa izany tena tiana inoana hoe mino an'i Jesosy Kristy. Misy olona tena manao ezaka be mihitsy, ny teny frantsay moa izany hoe manao effort, tena manao ezaka be mihitsy hoe inona moa izany tena ataoko inoako an'izany Jesosy izany. Ny tena marina izany dia araka an'ilay fanazavana eto, mila aloha tsika mahafantatra mamaky ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra izay tsara fantatra dia eto amin'ny evanjily eto izany, ny Matthieu, Marc, Luc, Jaona, ahafantarantsika marina hoe iza ilay Jesosy Kristy. Any amin'ny testamenta taloha milaza an'i Jesosy daholo ihany, hatrany amin'ny Genesisy ka hatramin'ny farany. Fa ho antsika raha tena ino an'i Jesosy ianao dia mila mamaky tsara hoe iza marina moa ilay Jesosy Kristy arahako ity. Fa raha tsy izany dia ahelingelen'ny olona ianao, be da be ny tenin'Andriamanitra ambarana eo, fa voahelingelina tsika raha vao tsy mino sy matoky an'io Jesosy io. Vakiako sady ny ao amin'ny Hebreo toko voalohany, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy eo angambany ny Hebreo toko voalohany, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy, manambara iza moa izany ilay Kristy, iza ilay Jesosy izay tokony inoantsika amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nampitenenan'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro farany izao kosa no nampitenenany tamintsika ny zanany, izay voatendriny ho mpandova ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao, izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny, ary rehefa nanao fanadiovana ahafaka ny fahotana izy, dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanana ny lehibe any amin'ny avo, ka natao tsara noho ny anjely, araky ny nandovany anarana tsara noho ireny. Fa anjely iza no mba
nilazany hoe zanaka ianao, izao niteraka anao androany, ary koa izao ny rainy, izao ho rainy ary izy ho zanako. Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainana izao indray dia hoy izy, ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra iankohaka eo anoloany, ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjely no rivotra ary ny mpanompony ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny feza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay doria, ary ny te-pahitsihana no te-panjakanao. Tianao ny fahamarinana fa halanao ny heloka, ko Andriamanitra dia Andriamanitra ao, efa nanosodilihilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Amen. Zantsika eo zany manambara ny Jesosy zany, ilay tena zanak'Andriamanitra, izay tena inoana fa izy no lehibe mihoatra na ny anjely zany an-danitra ary. Ka izay zany no efa ampidiry antsika sady ny amin'izany hoe mila mino an' Jesosy aloha tsika, mila mino an'Andriamanitra, fa mila an' Jesosy Kristy no mampahery kokoa zany. Izay ny tena ilazany eto hoe zanako izay napetrako teo amin'ny seza fiandrianana amin'ny toerana lehibe. Azafady dia tohizantsika moa zany ny vaky teny, ao an-trano raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa milaza aminareo taminareo fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako ny toeranareo koa, ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Dia efa milaza sady ny atao hoe fiainana mandrakizay. Jesosy zany milaza fa misy fitoerana izay fiainana mandrakizay izay amboarina ho an'ny mpianatra moa zany teto, mpianatra be da be ny mpianatra nanaraka azy teto nilazany an'io ankoatran'ilay 12 lahy. Fa misy zany hoe fiainana mandrakizay zany, ary ahoana no hatongavana amin'izany. Io fiainana mandrakizay io Jesosy zany efa mandamina an'io manomana ny lalana makany amin'io fiainana mandrakizay. Tsy tena hita loatra izy io, sarotra ny mahita an'io, ary vitsy ny tenin'Andriamanitra manambara an'izao hoe fiainana mandrakizay ato amin'ny Baiboly ato. Fa tena misy io, ary azo antoka fa Jesosy no miteny fa namboatra fitoerana ho antsika, ary tsy tokony alahelo zany ny mpianatra sy izay manara-dia an' Jesosy Kristy. Dia izay no mitohy ihany koa amin'ilay hoe finoana hoe mila mino an' Jesosy ianao aloha, izay vao mety ino an'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany. Fa raha tsy mino an' Jesosy ianao tsy afaka ino an'izany teniny zany. Jesosy eto no miteny fa hamboatra fitoerana ho antsika izy izay any amin'ny mandrakizay any. Dia nagaga moa zany ny fanontanian'i Tomasy, vakintsika ny tohiny. Hoy Tomasy tamin'ny 5:5, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao, ka ataonay ahoana no fahafantatra ny lalana? Hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha nafantatra ianareo dia nafantatra ny raiko koa, ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Izay zany misy fanontaniana ataon'ny olona koa manko hoe iza marina koa ilay Andriamanitra. Misy olona manao izay mahatonga ny olona manompo sampy, na manompo sampy arany ny endrika amin'izao fotoana izao. Misy mieritreritra mihitsy hoe rehefa hoe Andriamanitra dia olona fotsy be, dia lava volo be, dia lava volom-bava be fotsifotsy, dia manao akanjo fotsifotsy. Fa tsisy mahita an'Andriamanitra izany. Fa Jesosy no miteny fa raha nahita azy ianao dia mahita an'Andriamanitra. Ny mpianatra eto nahita an' Jesosy dia tahaka izany koa tsika amin'izao fotoana izao. Mila mino zany tsika hoe izay sambatra tsika izay tsy mahita nefa mino. Dia tsika zany raha mino ny filazana izay soratan'ny mpanoratra ny tenin'Andriamanitra ato, John netiny manoratra, dia izy nahita, ary izy niteny amin'izany, izy any amin'ny londohan'ny epistily nosoratany any zany sy ny evanjely nosoratan'ny John, fa izy dia tena nahita mihitsy, ary izy ilay atao hoe mpianatra tena hoe tian'ny Tompo, tian'i Jesosy zany. Ka raha nahita izy dia izay no ampitainy amintsika hoe io Jesosy io tena hitanay io, ary tena minoana io fa io ilay
zanak'Andriamanitra, ary raha mahita azy ianao izy, raha mino an' Jesosy ianao dia mino an'Andriamanitra ihany koa. Mbola toy izany Filipo moa zany nanontany indray fa tsy netiny ny Tomasy efa nanontany hoe ampisehoanay fotsiny ray, dia Filipo indray koa eto mbola nanamafy ihany koa. 9:9 Filipo taminy, tompoko asehoanay ny ray dia ampy ho anay izay. Hoy Jesosy taminy, izay elizay no efa nitoerako teto aminareo, ka tsy mbola fantatrao ihany va ry Filipo? Izay mahita ahy dia nahita ny ray, koa ahoana no anaovanareo hoe asehoanay ny ray? Tsy mino va ianao fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko? Ny teny izay lazaiko aminareo dia tsy avy amiko izany lazaiko izany, fa ny ray mitoetra ato amiko no manao ny asa. Mino ahy fa izao ao amin'ny ray, ary ny ray ato amiko, fa raha tsy izany dia mino ahy noho ny asa ihany aza. Eto izany dia manamafy mihitsy rehefa midinihana ny ten'Andriamanitra, dia manamafy mihitsy ny tenin' Jesosy hoe mino an' Jesosy, mino an' Jesosy Kristy. Izay izany ny tena takiny. Tsy mino ny anaram-piangonantsika nisehoan'Andriamanitra, tsy mino ny toerana fa teto Andriamanitra, teto Jesosy no niseho, tsy mino fa misy anankiray izay tena niasan'ny Tompo amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia iny no tena rahanay, fa ny tenenin' Jesosy mino anazy. Jesosy Kristy irery ihany no inona. Hitantsika io izany ny tena takiny rehefa avy eo hoe raha tena mino an' Jesosy tsika izany amin'ilay lohateny teneniko teo, manana finoana. Raha manana finoana an' Jesosy tsika dia inona moa izany no azo tenenina sady, satria izay no tena tian'ny olona takiana matetika. Araka ny tenin'ny Tomasy sy ry Filipo teo, asehoanay ny ray. Ohatran'ilay ray ihany no tiana fantatra, fa tsy mino an' Jesosy Kristy izy nefa zavatra hitany fahagagana, ny zavatra efa nataon'i Jesosy teo, niaraka taminy teo nandritsy ny fotoana ela, fa tsy nino izy. Nefa Jesosy eto no nanamafy mihitsy hoe mbola tsy mino ihany ve nareo, za fa teto niaraka taminareo hatramin'izay, minona dia niasa ihany ary. Betsaka ny asa nataon'i Jesosy izay hita, fahagagana nataon'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianany, fa mbola misalasalana ilay mpianatra izay niaraka tamin'i Jesosy teo ary. Ka izay izany no tianao ambara amintsika androany hoe manana finoana. Tsy hoe manana finoana dia mieritreritra mafy any an-danitra any, mieritreritra mafy aty an-tany na any ambanin'ny tany, fa mino an' Jesosy Kristy. Mino an' Jesosy fa izy ilay zanak'Andriamanitra, izy ilay tonga tety an-tany, izy hozy izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha teo any amin'Andriamanitra ianao, raha teo any an-danitra, araka ny teny teo manomana fitoerana ao antsika izy, dia izy ihany, Jesosy Kristy no lalana, ary ao aminazy no misy fahamarinana, dia ao aminazy koa misy fiainana. Izany rehetra izany dia ambaran'ny Tompo izany, tsy araka ny teny teo izany, tsy miditra lalina isika androany amin'ny resaka hoe inona ny fanazavana ny finoana, inona ny fanazavana ny fiainana ao amin'i Jesosy, inona ny fanazavana n'ilay lalana sy ny fahamarinana. Fa betsaka ny fidronao vavolombelona na vidéo afaka miverina manaraka izany tsika tamin'ny ho avy Jesosy Kristy, mibeba ianao, miomana ianao. Fa ny tiana ambara amintsika, izay tena azo lazaina hoe mety tsotro izany raha ny tena dinihana, dia hoe mino an' Jesosy, manana finoana an' Jesosy. Tsy mino zavatra hafa, tsy mino tapa-kazo, tsy mino sary-vato, tsy mino zavatra tenin'ny olona ianao, fa mino an' Jesosy Kristy dia mino ny teniny. Raha tena mino ahy nareo izy dia manaraka ny didin'Andriamanitra koa. Dia ny didiny izany dia ny tenin'Andriamanitra. Ka izay no tsara hamafisitsika izany amin'izany hoe manaraka ny tenin'Andriamanitra izany. Hamafisantsika an'izay hoe tena hoe mino ny anaran'i Jesosy Kristy izay, mino an' Jesosy dia ho raisintsika ny ao amin'ny Kolosianina toko voalohany, manomboka ao amin'ny 5:5 no vakiantsika, ka ho ajanontsika angambany eny amin'ny 9:20 any amin'anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, ny lamatoa talohan'izao zavatra rehetra izao, fa tao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy aty an-tany, any an-danitra sy aty ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana,
izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Ary izy Jesosy foana zany lazany eto no talohan'ny zavatra rehetra sady ao aminy no aharetan'ny zavatra rehetra. Ary izy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Izy no voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho ao aminy no itoeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no nampihavanana ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rany teo amin'ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana. Eny izy, hoy izao no fampihavanana izany, na ny ety ambonin'ny tany na ny any an-danitra. Zany dia tena manamafy mihitsy ny amin'ny filazana. Paoly moa zany no niteny teto fa tsisy afa-tsy Jesosy, izy irery ihany ny amin'ny fahefana, amin'ny fanjakana ety amin'izao fiainana izao, dia izy no napetrak'Andriamanitra, ka izy ny tokony inoantsika zany Jesosy Kristy irery ihany, na ny amin'ny rehetrarehetra izy ny lohany, na amin'ny fiangonana ary ozy izy, arak'ilay teny teo. Faty fa misotro rano kely. Ka izay zany no tiana ho ambara amintsika hoe manana finoana inona moa tsika, manana finoana iza dia Jesosy Kristy irery ihany ilay zanak'Andriamanitra. Dia ity anankiray ity manomboka amin'ny 9:12 ahafantarantsika hoe rehefa mihinan Jesosy moa zany dia tahaka ny ahoana koa zany no fahefana sy ny fahasoavana izay omeny antsika. 9:12 aminaran'i Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, izay mino ahy, ny asa ataoko nataony koa, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny Ray. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray eo amin'ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Eto zany dia fantatsika amin'izay hoe niteny mihitsy Jesosy: lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, tena marina dia marina no tena lazaiko aminareo fa izay mino ahy. Eo amin'izay zany no mipetraka amin'izay hoe izay mino an' Jesosy Kristy. Izy ilay mino, tsy miteny izy hoe ilay mpanompon'Andriamanitra iray ihany, tsy mpitarika fiangonana ihany, na ny anaram-piangonana ohatr'izao ihany, na ilay olona ohatr'izao ihany no mino dia hanao zavatra lehibe, fa izay mino an' Jesosy. Izay zany no tiana ho fantatsika koa androany, fa mila mino an' Jesosy aloha tsika, ary raha mino azy tsika dia inona no tenenina? Hanao asa lehibe noho izany izy. Jesosy efa nanao asa lehibe, efa niteneniny tamin'ny mpianatra teo, tamin'ny Filipo sy tamin'ny Tomasy, fa hoe minoana dia amin'ny asa ihany ary. Kanefa rehefa tena mino an' Jesosy ianao zany dia hanao zavatra lehibe. Fantatsika tsara fa hatramin'ny nandehanany dia naniraka amin'ny fanahy masina izy. Efa nazavaina teto zany hoe aza mbola miala teo Jerosalema aloha izy fa andraso aloha ny fanahy masina, fa rehefa hirotsaka aminareo ny fanahy masina dia izy no hanome hery. Dia ianareo lasa ho vavolombelona, na dia tao anatin'ny tahotra ary ny Petera sy ny mpianatra, dia samy joro ho vavolombelona tao niratsahan'ny fanahy masina taminy. Ka izay zany mila minontsika an' Jesosy, fa tsy mino zavatra hafa, tsy mino olona, tsy mino endrika ivelany. Efa fantatsika izany ao amin'ny Exodosy 20, ilay aza mahan'Andriamanikafa. Fa mino an' Jesosy Kristy, izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary hanao asa lehibe noho izany aza izy. Dia aza gaga tsika raha ho an'ilay olona izay mino mandray tahaka antsika androany. Raha mandray an' Jesosy ianao zany androany ary mino an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy, dia ho gaga ianao fa hanao asa lehibe tahaka ny nataony tamin'ireo mpanompony maro izay efa niasany hatramin'izay ka mandraka ankehitriny. Dia hanao asa lehibe ozy izy noho izany aza izy, satria izao mankany amin'ny Ray. Fa niresahantsika teo zany amin'ilay hoe any amin'ny fiainana mandrakizay io. Ary na inona no angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray amin'ny Zanaka. Eto zany mipetraka amin'izay ilay anaran'i Jesosy. Rehefa mino ianao dia miteny miasa amin'ny anaran'i Jesosy. Efa nisy fanazavana any amin'izay moa zany fa very foana fa amin'ny taratasy izay omena amin'ny ara-panjakana dia misy sonia, izay sonia avin'ireo tompona andraikitra ambony ara-panjakana ao.
dia misoratra eo ny anaran'ilay mpanao sonia koa, fa raha tsy manao sonia fotsiny izy fa tsy misy anarana dia foana ny herin'ilay taratasy, n'inona taratasy ataonao zany dia tsy maintsy misy anaran'ilay manao sonia, mampanao sonia eo dia manao sonia. Ka ny dikan'izay zava-dehibe eo anaran'io rehefa maniraka sy manao zavatra amin'ny anaran'ny ara-panjakana, amin'ny zavatra atao rehetrarehetra ara-panjakana dia misy anarana entina amin'ny anarany io, amin'ny anaran'ny président de république, ny anaran'ireo mpitsara, anaran'ireo mpitondra mpahefana isambaratongany dia zava-dehibe io. Dia izay no tenenin'i Jesosy eto hoe ary na inona na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray ao amin'ny zanaka. Rehefa manao asan'ny tompontsika zany mino, tsy maintsy mino an' Jesosy aloha ianao dia izay ianao vao afaka mampiasa an'ilay anaran'i Jesosy. Ary io anarana io tsy hoe angatahana fotsiny fa tsy maintsy zavatra angatahanao zany dia mifanaraka amin'ilay olona, amin'ilay fahefan'ilay olona hoe ilay toetrany sy ny sitrapony. Fa raha zavatra tsy araka ny sitrapon'ny fanjakana no angatahanao ka tsy hanao sonia an'izany mihitsy izy, tsy handefanao mihitsy izy hoe hanao ny mission zany ny filazana azy na ny hiraka izay hampanondrahan'ny fanjakana anao na ilay olona anankiray raha tsy araka ny sitrapony, tsy araka ny toetran'ilay olona. Ny Jesosy moa zany dia ny toetrany mihitsy no tiany ho fantatrao, tiany ho hanananao zany raha manana ny toetran'Andriamanitra. Na inona ilay toetran'Andriamanitra dia ny fanananao ny fahamasinana, ny fahamarinana araka n'Andriamanitra, araka ny didiny, araka ny sitrapony. Zay zany ilay hoe ny tenin'i Jesosy hoe raha tia ahy nareo dia hitandrina ny didiko. Io didin'Andriamanitra io miaraka amin'ilay fitiavana an'Andriamanitra. Raha tia azy ianao, raha mino, zay zany mila tia anazy koa, dia zay vao mino, dia zay vao mampiasa an'ilay anarana. Dia inona ilay izy hanao zavatra lehibe nareo izy mihoatra ny zavatra ataony ary na inona angatahanareo amin'ny anarako dia ataoko izany mba hankalazana ny Ray. Tokony tsy salasala intsony zany tsika rehefa mino amin'i Jesosy mandeha araka ny sitrapony dia mandeha manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa n'inona angatahanao amin'ny anaran'i Jesosy ataony izany. Andramo fa ho hitanao izany voninahitr'Andriamanitra izany fa ho ataony izany fa tsika aloha mila mino sy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka ny fahamasinan'Andriamanitra. Dia 7:11 raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Mbola naveriny ihany ohatran'ny hoe zavatra ohatran'ny hoe mbola tsy ampy ilay fanazavana teo aloha, fa mbola teneny hoe raha mangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Io anaran'i Jesosy io ihany zany no ahafahana manao ny asan'Andriamanitra. Io zany ninona ozy izy fa araka ny sitrapony zany mila mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra na Jesosy ary ny teny mihitsy hoe aoka tsy ny sitrapoko natao fa ny sitraponao mantsy tamin'izy ombona teo amin'ny fijaliana tamin'ny vavaka nataony tao amin'ny Getsemane. Ka izay zany mila mangataka tsika araka ny sitrapon'Andriamanitra fa omeny atsika izany ary ninona angatahantsika dia omeny atsika, fa mila ihany koa manana finoana hamaranako ny tenin'Andriamanitra zany famparezana ataontsika androany dia ho vakitsika ny Jaona 5:10 mitovitovy amin'izay zavatra efa nolazaina teto izay ihany fa amafisitsika ny hoe finoana sy ny hoe inona no fanomezam-pahasoavana koa omen'ny tompo rehefa manana an'ilay finoana 10:10, Jaona 10:40 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoha ary mba haretan'ny vokatrareo mba homeny Ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona. Mifanaraka amin'izay zany efa natsoin'i Jesosy izy ny lalina sy fahamarinana ny fiainana dia rehefa tena tiany tsara vakianao manontolo io Jaona 5:10 io fa ahafantaranao an'io ilay fitiavan'Andriamanitra sy ny fifankatiavana tiany nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao io dia tsy tsika ozy izy no mifidy fa izy no mifidy atsika. Ka rehefa mifidinitsika nanana finoana sy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia angatao ozy izy omeny Ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona. Verina amin'ilay fanazavana teo ihany zany fa
mangataka tsika amin'ny anaran'i Jesosy ary mino ianao raha tsy mino an'i Jesosy ianao raha ohatra ianao hoe tsy mino ny fitontanana ara-panjakana fa anisan'ny hoe amin'izao fotoana izao moa zany dia voizina mihitsy hoe manohitra dia toerina fotsiny na tsara na ratsy ny ataon'ny mpitantana fa mila mino ianao araka ity ataon'i Jesosy ity koa. Raha tsy mino ianao dia tsy hangataka akory na hanao zavatra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa rehefa mino ianao dia manao zavatra amin'ny anarany dia omeny amin'ny anarany ozy izy n'inona angatanao fa omeny ray izay any an-danitra. Io zany efa nisy fanazavana mbola angatahantsika angamba ny tompo amerina indray ny amin'ny fanazavana amin'ny hoe ao amin'ny Mateo 4:9 hoe midira amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay mahita no hamaly anao, sady mahita anao izy no hamaly anao ao mangingina ary izy no asainy mangatahana dia mangataha amin'ny ray. Izay mahatonga an'ilay vavaka nampianarin'ny tompo amin'ny ray izay any an-danitra no angatahantsika fa izy no hamaly ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy n'inona angatahantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Toko 420 koa dia ny 720 mitovitovy amin'izay anamafisantsika amin'izay hoe sady mino an'i Jesosy ianao mino an'ilay anarana ka amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanao fa raha mino ianao dia hanao zavatra lehibe mihitsy amin'ny fiainanao zany amin'ny fiainantsika tsirairay avy. 720 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany andro izany dia tsy hanontany ahy na inona ianareo, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa na inona na inona nangatahanareo amin'ny ray dia omeny anareo amin'ny anarako izany. Hitantsika amin'izany fa tena manamafy mihitsy Jesosy foana manazava eto fa mangataka zavatra amin'ny ray amin'Andriamanitra ny an-danitra any dia omeny zany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa mila mino aloha tsika ny anaran'i Jesosy, mino an'i Jesosy Kristy ary mino koa ny fahefana izay omeny ray azy. Efa nazavaintsika teo zany tamin'ny teny teo aloha zany ka dia mampahery antsika rehetra manana finoana. Dia inona ilay manana finoana? Mino an'i Jesosy Kristy sy mino fa izy ny anaran'i Jesosy no ahafahantsika mangataka n'inona ozy izy amin'ny ray fa izy hanome zavatra rehetra izay angatahantsika. Ka dia mampahery antsika mahereza amin'ny famakinan'ny ten'Andriamanitra. Amin'izao zany aloha mbola tsy namaky ianao na mbola te hamaky ahafantatra tsara an'i Jesosy dia vereny vakiana ny Matteo, Marika, Luka, Jaona ary tianao fantatra ny amin'ny fanahy masina manokana koa sy ny asa nandrahan'ny tompo rehefa nanome ny fanahy masina izy sy ny iraka ho an'izay mino dia tohizanao hatramin'ny manomboka amin'ny asan'ny apôstôly zany sy ny hafa rehetra. Fa ny tena marina dia tsara vakintsika daholo ny baiboly manontolo ahafantarantsika iza marina Jesosy Kristy izay efa ambarany tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Dia misaotra ny tompontsika amin'izany fanazavana fohy izany dia mampahery antsika hitombo finoana sy hatoky ino an'i Jesosy Kristy ho tompontsika sy mpamonjy antsika tsirairay avy. Dia misaotra ny tompontsika voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ka dia raha mbola sitrapon'ny tompo dia mbola eo ny antsika raha mbola tsy miverina izy ka dia manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen.